Tiavani Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy nyeloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka iana, ary tiavany Jehovah Andriamanitra, tiavany Jehovah Andriamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Azuantoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandehana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Andriamanitra, tiavany Jehovah Andriamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, ary tiavany Jehovah Andriamanitra, tiavany Jehovah Andriamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Saya Sainu Tanjemana. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina aoreno ao anatin'ny fonay ny fanekempiadananao. Misaotra Tompo. Amen. Ny anjarako ry havana amin'izao 20 taona ny fankalazana ny jobily eto Ankaramalaza izao, araka ny mpandahatra ny programa dia ny Isaia 4:15 ny 7 ka mahatratra ny 10. Arak'izay efa hitatsika ao anatin'ny programa dia ny Isaia 4:15 manomboka amin'ny 7 izany ka mijanona amin'ny 10. Toy izao ary ny vaky ny tenin'Andriamanitra eo am-pitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy. Indray ny mpimaso monja
no nahafoizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin'ny firehetany fahatezerako, nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao. Hoy Jehova mpanavotra anao, fa amiko izany dia tahaka ilay ranony Noa, ka toy ny anianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay ranony Noa. Dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Hoy Jehova mpamindra fo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. 80 taona ny fankalazana ny jobily izay tsy azo lalovina fotsiny, ary misy fety roa sosona androany ny amin'ny fankalazana ny jobily fa 80 taona sy ny fankalazana koa ny jobily ny mpanompony izay niasa teto. Samy manankolazayna am'izay rehetra tafiditra ao anatin'izany 80 taona izany, izay rehetra nandray anjara teto. Kanefa kosa rehefa niantso ny tompony andraikitra ao amin'ny toby lehibe Ankaramalaza dia nanontany ahy izy, ahoana ny hevitrao president, ho tonga ihany ve ianao ka homena anjara? Ho tonga tompoko aho. Rehefa nojereko ilay anjarako ao anatin'izao 80 taona izao dia somary taitra sady natahotra tahaka ny akoho kely fitsazana fotsimbary, satria nahoana ity tenin'Andriamanitra anjara izay ho toriko ity dia faneva ny mama volavana Germaine. Mavesatra loatra eo amin'ny fiainako, mavesatra loatra am'izay rehetra hataoko izao tenin'Andriamanitra izao, ka dia nandohalika aho nangataka hevitra avy amin'Andriamanitra. Inona no holazaiko, inona no hambarako am'izao 80 taona izao. Anetsindriavana rehefa misy fivoriana, zany fivoriana izany na fahoriana zany na fifaliana izany eo amin'ny toerana nambadianao indrindra, fa raha ny ray sy ny reny niteraka ilay olona no maty ka mahazo fanambarana ianao ka tsy tonga. Profesera moa manantena trésorier ny Felemo atao riakwato mahalala tsara n'izay, atao hoe mandia vai. Ny avy any atsimo rehetra mahalala ny amin'ny atao hoe mandia vai. Zany rehefa tsy tonga ianao hitondra omby mba ho entina amin'izany fivoriana lehibe zany, dia zao alaina ny vadinao, atsangana eo anivony be sy ny maro, ka miantso ny ray aman-dreniny hoe raha misy lehilahy any ka afaka mitondra omby ngeza be, dia lasa vadin'ilay olona izy. Rehefa nahitan'ity anjarako ity aho dia nahatsiaro handia vai, satria manana anjara toeraneto. Arak'izay efa voalazan'ireo namana teo aloha ry havana,
de zao ny antondiatsika ty am'izao fahavalopolo taona zao hihaino ny fampianarana, ny antondiatsika ty am'izao fahavalopolo taona zao hihaino ny lahateny, ny antondiatsika aty am'izao fahavalopolo taona zao dia hihaino ny toriteny. Inona indray ary no hambarako zay efa maro ny fanambarana maro samihafa, inona no hafatra am'izao Isaia 4:17-7 zao. Tantara sy faminaniana mahafinaritra ry havana maro tokoa no avotriny ty bokyny Isaia ity. Ary mandrakandroany dia mbola mitohy izany fandalinana sy fikarohana mahakasika ny bokyny Isaia izany. Isaorantsika ny mpampianatra teo izay namelabelatra amintsika ny tena hevitry ny teny hoe berity. Ny berity izay nadikatsika tsotra hoe amin'ny baibolintsika dia ny fanekena. Raha fintinina izany berity izany dia Jehova no manao fanekena, ka Jehova no initiatera arak'izay voalaza teo izany fanekena izany. Fa ny olombelona kosa dia mpisitsaka izany fanekena izany arak'izay efa voalaza teo koa. Isan'ireo perikopa izay manamafy izany indrindra ity teksta izay anjaratsika ka hotoriana aminareo amin'ity maraina ity. Misy ny fampianarana mivadika toriteny, dia misy koa toriteny misy fampianarana tsindraindray izay ahitana ny fihazonany ave ny fanekeny amin'ny olomboa fidiny dia ny Israely zany. No jerena feno teto araka ny fampianarana teo alohako ny amin'ny antsoina hoe fanekena deuteronomika izay natolotra tany anefitra arak'izay voalaza ny mpanompony teto. Ka izao isika dia hanohy ny dia, izao isika dia hijery ny fitohizany, izao isika dia hijery ny siantsaikany zany ao amin'ny andro ny Deutero Isaia na Isaia 2 mpaminany. Mba handraisatsika lesona bebe kokoa ry havana dia andeha aloha ho jerentsika ny konteksta ny perikopa manontolo, nara tantara izany, nara literatiora izany. Avy ao ho tsoahitsika koa ny setriny zany fanekena izay efa voalaza ny mpanompony teo, mba hafantaratsika manoritra ny fomba iainany zany fanekena izay nolazaina tamintsika teo. Ny konteksta arak'izay efa voalazako teo, iaraha mahalala ho an'izay mpandindra, ho an'izay mpandinika, ho an'izay mpandalina ny soratra masina, fa tafiditra ao anatiny antsoina hoe Deutero Isaia isika am'izao teksta izao. Satria mizara telo iaraha ny mpandinika rehetra mahafantatra ny bokyny Isaia. Ao ny Isaia voalohany, fa tsy ho azavaiko, ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:30 antsoina hoe Isaia voalohany, ka Isaia ny Jerosalema na Isaia tenany no nanoratra an'izany. Ny Isaia 2 izay anjaratsika eto dia ny Deutero Isaia, ka ny Isaia 40 ka hatramin'ny 50 no Deutero Isaia. Ity perikopany Deutero Isaia ty ry havana dia mihazona ny lohahevitra lehibe iray, dia tsy inona izany fa fampiononana ny Israely araka ny 1 amin'ny toko 40 izay ho vakintsika manontolo izany fampiononana ambarany Deutero Isaia zany, ka hoe mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny helony, ary efa nandray indroa heny izy tamin'ny tanan'i Jehova izy,
Hovaly ny fahotana rehetra nataony Isaia 7:1. Mamaramparana izany teny fampiononana izany ity 4:5 ity ry havana, ka teny soa mahafaly avokoa no ambarany eto niatrika ny fahababoana Babiloniana. Indrindra fa ny resahany eto dia ireo vahoaka voafidy, ireo vahoaka ny teny fanekena arak'izay efa voalaza teo, no iantefana zany tenin'Andriamanitra izany ka babo any Babilona. Mafy tamin'izy ireo izany fangejana nahazony Babilona, nahazony zanak'Israely zany. Raha ny fitantarany Artiraoezera ka lazalahy nandrarezina amin'ny testamenta taloha dia zao no ambarany: namoy fo very hevitra ny zanak'Israely, ny hevitena ho nafoin Jehova izy ireo, ka inona indray no azo atao. Rehefa tonga tany Babilona ny zanak'Israely ry havana dia nentina ny fanaka sarobidy rehetra, fa izany ny fomba tao tamin'ny andron'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona. Nentina ny manampahaizana rehetra, nentina ireo zavatra sarobidy teo amin'ny fiainany zanak'Israely sy ny fanaka rehetra tao amin'ny tempoly. Araka ny fomba fiteny mahazatra antsika hoe soldalan'ilay jamba vovo mihilana. Rehefa tonga tany Babilona ny zanak'Israely dia nisy fanontaniana ngeza be napetraka izy ireo. Isika no zanaky ny teny fikasana, isika manana ny Jehova zay nahary ny lanitra sy ny tany, isika izay no fidin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo zao. Ka ny fanontaniana mipetraka dia zao ry havana: nahoana isika no babo aty Babilona? Nahoana isika moa ve efa tsy ao intsony izany Jehova Andriamanitra izany? Moa ve efa tsy miaraka amintsika intsony izany Jehova Andriamanitra izany? Hany ka tetsy andaniny dia nirehareha fatratra ireo mpamabo tamin'ny zanak'Israely, izay jentilisa mpanompo sampy hiringiriny. Inona intsony no azahoantsika famonjena amin'izao fahavoazana lehibe mahazo antsika izao? Fanampin'izany ady zany ry havana, ny ady tranaina dia tsy mba adin'olona ihany tahaka ny adiny zanak'Israely sy ny Babiloniana ihany, fa ny ady tranaina dia zao: no heverina ho adin'Andriamanitra tompoina ny ady misy tamin'izany fotoana izany. Ka ny fahababoan'ny zanak'Israely dia fanehoana ny faharesen'i Jehova. Rehefa misy ny ady dia heverina fa mahery kokoa ny Andriamanitra izay mandresy noho ilay resy. Vokatry io fiheveran'io dia maro ny firenena resy lahatra niala tamin'izay Andriamanitra ny tompoiny, ka nanompo Andriamanitra izay naharesy azy. Vao tsy ampy iray volana akory zay, malaza mako amin'izao fotoana izao ty resaka corona ty, vao tsy ampy iray volana zay tany Inde dia ho an'izay mpanara-baovao dia nisy tranga toy izao: maro tamin'ireo mponina tany Inde ry havana namakivaky sy namotipotika ireo sarovongany Bouddha. Fatatsika tsara fa niapatrapatra ny faty tany Inde, ka ny Andriamanitra zay tompoiny dia misy sarivongana
Ary sary vongana ireo rehefa tsy naharo azy dia nariany. Ho an'izay mpanaraka Facebook dia mahafantatra tsara am'izany. Very hevitra tahaka zany koa ny zanak'Israely. Ao anatin'izany fahaverezan-kevitra izany no tonga ny faminaniana. Anisan'ny toe-javatra anankiray am'izao vaninandro iainantsika zao ry havana. Dia misy ny fanindrahindrana ny amin'ny antsoina hoe framason. Fa ny framason no mibaiko izao tontolo zao. Ny framason no manjaka am'izao tontolo zao, ka matahotra ny zanak'Andriamanitra, ka hirahiraina ny framason satria matahotra. Rehefa misy fahombiazana, rehefa misy zavatra mety na ny am-piangonana dia hirahiraina ny framason. Rehefa tonga tany Babilona ny zanak'Israely ry havana, babo tany Babilona, dia mifanohitra am'izany ny toe-javanisy na dia ny Andriamanitra ny Babiloniana aza no niheveriny zao tontolo zao fa lehibe tam'izany fotoana zany. Ary ho hitatsika eo ireo anaran'Andriamanitra izay tompoy ny Babiloniana sy ny Asiriana tam'izany fotoana zany. Ny joro Ezra, lohan'ny mpanoradalàna, nampianatra indray ny boky ny fanekena, nampianatra indray ny lalàna, ary nivavaka nitodika nakany Jerosalema intelo isan'andro. Haitsika tsara ny tanterandry Daniela ny amin'ny fijoroana zay nataony natsipy tao anatin'ny lavaka ny liona. Haitsika tsara ireo zay nodorana impito ao amin'ny lafaoro kanefa tsy may. Maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra izany na dia resan'ny Babilona aza ny zanak'Israely. Maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra izany, maneho ny voninahitran'Andriamanitra izany, maneho ny heriny ave zany fa izy no mpamorona azy ny fahefana eto am'izao tontolo zao. Andeha ary ho jerentsika kaiky ny hafatra entin'izao perikopa izao am'izay anjaratsika eto. Ny andininy fototra sady fanalahidiny ty perikopa ity ry havana dia ny andininy fahafito amin'ny toko 450. Ao anatin'izany fahababoana izany indrindra no itenenan'i Jehova sy anambarany ny tena marina, ny zavamisy sy ny fikasany. Dia zao no ambarany ao amin'ny andininy fahafito hoe ka ho vakitsika. Indray mipi masomonja no nafoizako anao, fa amin'ny indrafo lehibe kosa no ampodiko anao. Io no fototra iorenany ty perikopa ty manontolo ry havana, izay efa azo fehezina amin'ny lohahevitra hoe ny amin'ny fahababoana sy ny fanekeny ave na ny fanekeny Jehova. Ny amin'ny fahababoana sy ny fanekeny ave na ny fanekeny Jehova. Voalohany, ambarany fa tsy haharitra velively io fahababoana io. Zany ny fanambarany ave tam zanak'Israely babo tany Babilona. Fa indray mipimasomonja fa izao inona ity indray mipimaso izay voalaza ny baibolintsika ity am Jehova, fa tsy indray mipimaso am Jehova fa tsy indray mipimaso amitsika olombelona. Amitsika mako ny indray mipimaso dia ampahafolony segondra. Manoary hoe ampahafolony segondra zany. Ary diso hevitra koa isika ry havana, raha makasary an-tsaina fa tena lehibe de lehibe. Any atsimo moa tahaka ny zanak'Israely any tsy sahy manonona ny anarany ave, tsy sahy manonona ny anaran'Andriamanitra. Na any atsimo raha misy olon-dehibe tsy sahy tenenina zany hoe masonao, vavanao,
lohanao fa misy fomba hitenenana azy fa ho tenenitsika eto kosa satria maro amintsika ny tsy zatra an'izany. Maro no disy hevitra ka maka sary an-tsaina fa tena lehibe de lehibe loatra izany mason'Andriamanitra izany raha ho harina n'indray mpimaso amin'ny 70 taona. Satria 70 taona ny faharetany fahababoana hoy Jeremia mpaminany. Io hafatra voalohany io arak'izany dia anondroana fa tsy ho ela intsony ny fanafahana ny zanak'Israely rehefa miverina am Jehova izy. Ny antony mahatonga ny fahababoana dia tsy hoe resy Andriamanitra. Ny antony mahatonga ny fahababoana tsy hoe tsy ao Andriamanitra fa noho ny fanompoatsampy, noho ny fijangajangana, noho ny fialan'ny olona amin'ny teny fanekena dia nilaozan'Andriamanitra. Faharoa, manambara tena Jehova fa tsy resy izy akory fa namela ny Babilonianina handresy. Misy voambolana ampiasaiko eto mety lafitohinanareo dia ny volonté divine, sitrapon'Andriamanitra ny namela ny zanak'Israely ho babo any Babilona vokatry ny fahotany. Verimberin-eto ny hoe kidisaina tsy misy saina sy ny sisa vokatry ny hamafy hatoka dia navelan'Andriamanitra ny olony ho babo any Babilona ry havany. Zany hoe tena volonté divine mihitsy ny nahababo ny zanak'Israely fa tsy hoe mahery ny Andriamanitra ny Babilonianina. Tahaka zany koa isika talohan'izao 20 taona zao tsy nihery ny framason, tsy ny fahefananana ny framason fa navelan'Andriamanitra handiny tena ny zanaky ny fifoazana, ny zanaka karamalaza ka tsy tonga teto. Arak'izao tenan'Andriamanitra anjaratsika izao. Satria nahoana mba ho fitaizana sy handinihantena. Io no fonosiny teny hoe namoizako anao. Nefa tsy nafoy ka nafoy ihany fa eo no sehoan'ny tena fitiavan'Andriamanitra dia ny famerenany azy indray ao aminy. Na dia nisy aza ny famoizana, na dia nisy aza ny fandaozana tahaka izay efa voalaza teo, tahaka ny mpivady, na dia ny jangajanga aza dia naverin'Andriamanitra indray arak'izay hitantsika eto. Araka ny filazana hoe fa amin'ny famindrampo amin'ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Ireo no irafetany andininy rehetra izay manaraka. Arak'izay falazan'ny mpampianatra teto rehefa tsapatsika izany dia mazava ny toriteny aorian'izay. Saingy tsy hita izany raha tsy tarafina amin'ny fomba nanolorana izany faminaniana izany. Raha hiresaka ny stily ny fanoratana ny Isaia 4:5 aho dia tsy mpampianatra. Tsy mpianatra akory koa, tsy mpianatra pikaro ka. Fa arak'izay voalazany Paoly amin'ny Korintiana 1:5 hoe inona no lazainy Paoly? Izaho izay tsy tonga volana dia mba nisehoany koa. Misy teny ato tsy haiko ny mandika azy amin'ny teny gasy fa ny fanazavana kosa no hasehoko anareo. Ny stily nanoratana an'izao Isaia 4:5 zao no antsoina hoe redondance poétique. Inona moa zany redondance poétique zany? Style redondance poétique arak'izay voalaza eto. Ny hoe redondance poétique dia zao tsy inona fa fampitana hafatra iray amin'ny alalan'ny fameremberenana azy amin'ny teny hafa manaraka ny rafitra poetika.
Eto dia tsy mba amin'ny alalan'ny fiadiana rima toy ny mahazatra antsika malagasy no ampiasaina eto fa gadona sy isan-teny. Ohatra toy izao ny fisehony. Ny andinin'ny fahatelo dia misy telo, misy teny telo miampy telo enina. Ny andinin'ny fahavalo dia misy teny telo miampy telo fa ho azavaitsika rehefa avy eo ary miampy telo dia sivy. Ny andinin'ny fahasivy dia misy teny telo miampy telo ary miampy enina dia 12. Ny andinin'ny fahafolo dia misy teny telo miampy telo ary miampy enina 12. Ny gadona miasa eto dia firafitra telo miampy telo. Matematika nge zany. Fahavelantsika ho an'ireo linguistiky fa efa tsy alaintsony efa soara izany. Izay pikaroka manam-pahaizana manokana momba ny testamenta taloha fa andeha isika hamakafaka sy hanohy ny tena hevitra zany teny zany. Izay tandrifiantsika eto kosa dia ny fahafantarana sy ny fahamilaza fa ity dia poezia. Zany hoe azo raisina tsara ry havana na atao tononkalo ary azo atao vavaka liturgia koa. Arak'izany ary dia mijara roa tsara lehibe ireo sehatra nambara telo teo ireo. Famakiana izao soratra redondance poétique anjaratsika izao izay manana endrika toy izao. Amin'ny andaniny izay momba ny fahababoana. Zay ny voasoratra amin'ny ity toko 450 misy zavatra mizara roa eto izay miresaka ny fahababoana ary amin'ny ankilany kosa dia miresaka ny fanekeny Jehova amin'ny ankilany zany. Misy karazany tabilao lehibe azo amboarina ao anatin'izany ka anavahantsika tsara ny amin'ny hoe ity no endriny amin'ny fahababoana ary ity no endriny amin'ny fanekeny Jehova. Ny andininy fahavito ny fahababoana indray mipimaso monja no nahafoizako anao tamin'ny fahababoana izany. Io le redondance poétique. Dia ny amin'ny fanekena indray rehefa manao tableau lehibe isika iry amin'ny sisiny fa amin'ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao i Jehova. Ny andininy fahavalo ny amin'ny endriky ny fahababoana tamin'ny firehetany fahatezerako no nanefako ny tavako taminao indray mipimaso monja. Ary ny amin'ny fanekena kosa fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao hoy Jehova mpanavotra anao. Ny andininy fahasivy ny amin'ny endriky ny fahababoana arak'izao texte anjaratsika izao ry havana fa amiko izany dia tahaka ilay rano ny Noa endrika fahababoana zany. Fa ny endriky ny fanekena kosa dia zao ka toy ny nianako fa tsy hanafitra ny tany intsony aho ilay rano ny Noa. Ary farany ny andininy fahafolo ny amin'ny fahababoana fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana. Ny endriky ny fahababoana izany. Ny endriky ny fanekena kosa dia zao tsy mba hiala aminao ny famindrampoko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako i Jehova mpamindra fo aminao. Io no mitondra antsika ry havana hamantatra ny anjara toeran'ny fahababoana sy ny fanekena izay nataon'i Jehova tamin'ny Israely. Ny fahababoana ao amin'ny fanekena teny sy andian-teny enina no mila voafehy tsara raha ny anjara toeran'ny fahababoana no resahina eto amin'izao perikopa anjaratsika izao. Ny voalohany dia ny hoe berity izay efa no hazavainy mpanompony teto dia efa no hazavainy ireo 5 sisa kosa
no hoezahintsika ho resahina. Inona izany? Zaho rehefa mitory-teny na mampianatra tsy dia mampiasa teny hebreo satria tsy haiko izany. Kanefa kosa misaotra ny dadabe Stefanson efa 30 taona mahery zay, mba nitaizanay tao fianaratsoa, mba misy tsombitsomby ny kely azo ambara amitsika amizao anjarako izao. Misy voambolana hebre regakaton, ainareo mpiangaly hebreo tsara zany antsoina hoe regakaton zany. Ny regakaton izay miandoha amizao 15 zao riavana ao amin'ny baiboly fototra dia tsy mba misy idirany hoe maso akory, ny hoe regakaton, satria indray mipimaso manko ny voalaza eo amin'ny fandikateny eo amin'ny baibolitsika. Fa ny regakaton dia tsy mba misy idirany zany atao hoe indray mipimaso izany na resaka maso izany. Fa inona ny fandikana ny hevitry ny antsoina hoe regakaton? Midika fotoana, ny hoe rega. Ary ny hoe katany dia mpamary toe-javatra izay midika hoe kely na bitika. Izany hoe raha tena dika izy mitambatra dia manome ny teny hoe fotoana kely. Io hakelezany io fotoana io indrindra no ampiasain'ny mpandinika baiboly malagasy hoe indray mipimaso. Arak'izay hitatsika amizao texte anjaratsika izao. Fa izay azo antoka kosa de zao, na dia misy aza ny fahababoana, dia voafetra ny fotoana hisehoan-drany fahababoana izany ary efa nambarany Jeremia fa 70 taona. Azo resahina ihany koa nampiharina amin'ny fotoana andalovan'ny olombelona eto amizao tontolo zao izany ka 70 taona na 80 taona arak'izay ambaratsika fa mandalo izao fiainana zao. Tsy misy haharitra amizao fiainana zao, ary ambara koa aza fa eo amin'Andriamanitra indray andro dia 10 taona. Anisany zava-dehibe tokony ho tsapatsika zany hoe ny faharetan'ny fahababoana any Babilona dia miserana ihany rehefa miverina am Jehova ny olony, rehefa miverina am teny fanekena ny olony, rehefa miala amin'ny fanompoatsampy ny olony, rehefa miala amin'ny fijangadrangana ny olony, dia ho avy ny fotoana hamerenany zanaky Israely izay fady malalany hiverina eo aminy. Nefa na inona ny hasarotana diavina riavana ao anatin'izany dia mandalo ihany ary hanapahataperana ny fahavazana. Ao amin'ny 19 dia mandeha irery ny hoe rega, fa tsy niverina intsony ny hoe katany. Izany hoe tena tsindriana mafy fa ny fotoana mandalo sy manampetra io fiafarana io le indray ny mpimaso amin'ny 17. Misy tenin'Andriamanitra koa voambolana hebreo, misy mpianatra anankiray avy any aminay amin'ny SPFT nanao lahatsoratra fanohanana mahakasika ity Deutéro Isaia ty, arak'izay fa voalazany de zao. Tsy hitako président ho izy tamizao tany amin'ny salle de ty redondance poétique ty, fa raha mba hitako ty nampidiriko ihany. Fa misy teny izay nataony tamizany momba ny fanohanana lahatsoratra izany dia hoe Goalek Yahweh, Goalek Yahweh. Ny faharoa dia ny fanambarantena ny ave indray amin'ny filazany fa izy no Goel, na mpanavotra ny Israely. Goalek Yahweh. Angamba tsy misy faminindriana lalina ny nahampanompon'Andriamanitra mihoatra izany ao amin'ny soratra masina. Ny hoe Goel
dia mpanavotra izay manao zavatra mba hahafahana ny olona. Mety amin'ny alalan'ny fandoavana onitra zany ry havana, mety amin'ny alalan'ny fisoloana toerana zany havana no hanavotana koa. Izany raha teo moa no nahatonga ny teolojiana taty aoriana nampifandray ny mpanompony Jehova na ny ebedy hoe amin'ny Goel ao amin'ny Deuteronomia. Izy Jehova izay izy hatrizay ka ho mandrakizay no Goel ny Israely, no mpanavotra ny Israely. Miantso ny zanak'Israely hatoky ilay mpanavotra tsy miova ary tsy hiova ny fanambarantena ataony ave eto ry havana. Ka ny zavatra ataony dia entiny hanafahany ireo olona ireo dia tsy mba aminkery fa amin'ny alalan'ny famindram-po. Amin'ny alalan'ny famindram-po no hanafahan'Andriamanitra sy hanavotan'Andriamanitra sy hampiverenan'Andriamanitra ny olony izay mibebaka, ny olony izay miala amin'ny fanao ratsy. Ka Yahvé no Goel. Mandrakizay ve sa tsy mandrakizay io famindram-po io? Io no mampiditra antsika indray amin'ilay teny fahatelo eto, dia ny Hesed Olam. Hesed Olam. Raha misy olona tena mahay ity hoe Hesed Olam ity, dia Paoly Apôstôly izay nanoratra ny epistily 3:10. Maro tokoa ny olona izay diso fandray ry havana ny hoe maharitra mandrakizay ny famindram-pony Jehova ka dia afaka mitoetra ao amin'ny ota isika. Maro ny diso fandray amin'izany. Efa tsy andro ny lalàna intsony zao fa andro ny fahasoavana, ka avelao aho hanao ny sitrapoko, avelao aho hanao ny ataoko, dia teraka ny fanambadian'ny lahy samy lahy, dia teraka ny fijangajangana, teraka ny fanompoatsampy, na dia efa manorina fanekena aminy aza ary fanekempiadanana Yahvé. Maro no diso fandray ry havana. Ny dikany hoe Olam dia tsy mandrakizay. Rehefa tena jerena ny teny fototra fa fotoana lava sy maharitra. Izany hoe Hesed Olam zany dia famindram-po ao anatin'ny fotoana lava, fa tsy hoe tsy misy fahataperany. Izany no ampidirany mpanoratra ny Hebreo ny tantarany Noa amin'izao texte izao. Sy ny safodrano eto mamindra fo amin'ny fotoana lava Yahvé sy maharitra tokoa Yahvé. Saingy ny taisa sy manitsy kosa ary izay rehetra tezainy. Izany ene no nahatonga ny fandravanany Sodoma sy Gomora. Izany ene no mampisy ny safodrano. Izany ene no namelezana ny zanak'Israely voakaiky ny menarana tany anefitry. Ary izany no mahababo ny zanak'Israely amin'ny fotoana maro samihafa. Dia tsy hafa fa fitaizana ataony Jehova ny olony. Amin'izao fotoana izao ry havana, teraka ny fijoroan'ireo filohan'ny sondamparitany teto, rehefa misy ny fanitsiana, rehefa misy ny fanarenana, dia zao nolazain'ity vehivavy anankiray nanantonahy: masiaka loatra anao président, izay ny tsy tiavan'olo anao hoe tsy azo tenenina intsony. Raha misy ny pastora ratsy fitondrantena ka misy ny fitaizana azy, fa misy olona maro ao an-damosiny ka hoe avelao ihany sao dia hikorontana ny fiangonana, avelao ihany sao dia mikorontana ny fiangonana. Zany iny rehefa misy iainantsika amin'izao fotoana izao e, rehefa misy fandraisana fanapaha-kevitra ka ho fitaizana na famindrana koa aza an'ilay olona, satria ny synodam-paritany no mitaiza rehefa misy toetra na ny etika ny mpanompony ka tezainy izy dia zao:
misy ny olona ao andamosiny miaro ka hoy ny sasany avelao ihany sao de miteraka korotana. Tsy mandefitra amin'ny ota Andriamanitra ka hoy izao Jehova Andriamanitra ao de Jehova sarom-piaro ka mamaly ny heloka hatramin'ny safiafy. Kanefa kosa ny filazantsara de mamindra fo amin'ny olona revo mandimby izay mibebaka. Tsy mandeha ho azy tahaka ny fanompoana ataony gentilisa ex-opera operato misy fivavahana kristianina riavana fa zavatra iainana, zavatra ivelomana. Ny gentilisa rehefa misy zavatra fady ataony de zao mamon'omby izy, ary rehefa maty ny omby de vita zay le heloka. Fa Andriamanitra kosa mijery ny heloka, ary zay no antony nahatonga ny Jesosy vomby tamin'ny hazo fijaliana araka ny Galatiana 4:7-8 hoe voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo. Andriamanitra tsy lefitra na oviana ny amin'ny ota. Zany ny hazo fijaliana, ny hazo fijaliana ne de zao hoe zavatra marikoriko. Raha Andriamanitra no mijery ilay hazo fijaliana, hoy ity teolojiana anankiray, de tafitohina izy mahita ny fahotantsika olombelona. Fa raha isika olombelona kosa no mijery ny hazo fijaliana de tafitohina satria mahita ny fahamasinan'Andriamanitra. Ka Andriamanitra tsy mandefitra na oviana ary tsy manafosafo ny ota, fa tsy maintsy misy mihatra, ary zany ny fitaizan'Andriamanitra ny olony. Amizao tenin'Andriamanitra anjaratsika eto zao, saingy manafay. Matetika manko isika dia mihevitra fa ny atao hoe famindram-po mandrakizay dia milefitra am'izay rehetra miseho na tsara Andriamanitra, satria isika efa kristianina, satria isika efa vita batisa, satria isika zanaky ny toby lehibe karamalaza, satria isika zanaky ny fifoazana. Izay rehetra tonga am'izao 20 taona zao tena izany tokoa ve ny antom-pisiatsika sa mbola misy zavatra hafa fahatongavatsika eto am'izao 20 taona zao. Maro ireo famaizana nataony teo amin'ny zanak'Israely, hahazo famelan-keloka hoy ny soratra masina ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelam-keloka kosa izy amin'ny fitendrenan-dratsy ny fanahy masina araka ny Mateo 4:9-3:30. Sy fampitahorana no amerenana eto izany tenin'Andriamanitra izany, fa fiantsoana antsika rehetra tsy ankanavaka fa manana sedekolamo na famindram-po maharitra tokoa Jehova, saingy mitaiza sy mamaly am'izay rehetra tsy mety ataotsika mba hiverenatsika indray ao amin'ny avy. Eto dia ambarany mazava tsara fa mirehitra ny fahatezerany avy ary nanafina ny kavany izy, koa dia izany nababo ny zanak'Israely. Misy voambolana anankiray koa eto avy amin'ny teny hebreo hoe berit shalomi. Ny voasoratra ao anatin'ny baibolitsika dia ny fanekam-pihavanana. Fa inona no dikany hoe berit shalomi? Ny berit na ny fanekena dia efa no hazavaina tamintsika tamin'ny antsipiriany teto ka tsy verenako, fa izay manaitra eto dia ny fitohizany amin'ny teny hoe shalom. Mahazatra antsika zany am'izao fotoana zao, na amin'ny alalan'ny telefony na amin'ny alalan'ny fifankahitana de hoe shalom. Teo amin'ny zanak'Israely riavana, ny shalom no manondro fiadanana. Izay rehetra manandindona fiadanana arak'izay dia indraindray no tondroina hoe shalom. Toy ny fandriam-pahalemana, ny fihavanana, ny tsy fisiany ady,
ny fahafenoana, ny fahatsarana sy ny sisa sy ny sisa. Indroa monja no ahitana ity hoe fanekempihavanana ity dia ao amin'ny Nomery 5:20 riavana. Nomery 5:20. Saingy samy manana ny fanekempiadanana avokoa no toroiny teny fototra eto. Io ao amin'ny Nomery io anefa dia mbola resaka fijangajangana. Dia ny faharatsiana ny arahany zanak'Israely sasany tamin'ny Moabita. Tamizay dia nofongorana ho faty avokoa ireo zay nijangajanga. Aveo nanolotra fanekeny fihavanan'i Jehova. Toy izany sary izany indray no miverina amintsika amin'ny Isaia 4:15 eto. Raha tsikaritra dia toa resaka olony roa izao texte na ny perikopa anjaratsika eto zao. Voatondroany hoe izaho sy ianao. Jehova izay miteny no manondro tena hoe izaho. Ary ny zanak'Israely kosa tsy mba nataony hoe hianareo fa hianao. Raha tarafina amin'io stily io nireo tendance poétique riavana ary ny resaka eto dia toy ny resaky ny mpivady arak'izay efa voalaza tery aloha. Izany hoe ny fanekena nataon'i Jehova amin'ny zanak'Israely dia toy ny fanambadiana tokony hampifamatotra ny andaliny sy ny ankilany. Fanekena izay mariky ny fihavanana sady mitondra koa fiadanana. Izany fanekena ao amin'ny Jehova izany. Matetika dia manjavozavo ny sitrapon'Andriamanitra rehefa misedra olana goavana ny olona. Fa eo indrindra no manakoako ny teny fikasana zay hovakitsika hoe fa iza iaratsika miteny io ny Jeremia 7:20 ny 2:10 fa izaho no mahalala ndao jereotsika eo. Jeremia 7:20 ny 2:10 fa izaho mahalala ny hevireko anareo hoy Jehova dia hevitra hatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Aitsika tsy anjery tsara izany. Zavatra tenin'Andriamanitra mamitsika izany eo amin'ny androm-piainantsika manontolo. Fa raha fitinina dia ny hoe ny fanekeny fihavanana anolora ny fiadanana ka maharo miaro zany maharo ny fihavanantsika tsy ho tapaka no sady mitondra fahasambarana ho an'izay tolorana azy. Ary zany tokoa no iantsoana azy hoe fanekempiadanana araka ny teny fototreto fa fanekempihavanana no voalaza ao amin'ny balibolitsika. Misy tenin'Andriamanitra efa 120 sasany zao tsy mahika tsy faingana tahaka ny boka hanambady isika fa avelao andeha ny tenin'Andriamanitra. Mamarana ny 10 amin'ny teny Hebreo riavana dia ny hoe Rahamek Yahweh. Rahamek Yahweh. Inona indray zany Rahamek Yahweh zany? Mpamindra fo aminao. Rahamek Yahweh, mpamindra fo aminao. Ny fototeny hoe Raham dia midika hoe mitia sy maneho ny fitiavany. Izany hoe Jehova no maneho sy haneho fitiavana amin'ny vady malalany dia ny Israely olony, na dia efa nijangajanga aza, na dia efa nisintaka aza, na dia efa nanompo sampy aza, dia Rahamek Yahweh. Tany hoe Andriamanitra no mamindra fo mandrakariva amin'ny olona. Ary tsy vitany hoe hanao izany izy, fa izany indrindra Yahweh. Izany indrindra izy. Tsy vitany zavatra ataony fotsiny zany, fa zavatra ao aminy. Ao anatin'ny tantara dia nijangajanga raha vehivavy dia ny zanak'Israely zany.
ny vehivavy lazainy eto dia ny zanak'Israely izay nijangajanga. Ka nanaraka tompo hafa tahaka ny Bala, Astarta, na am'izao fotoan'izao koa malaza ny hoe franc-maçon atahoratsika. Aoka tsy atahotra franc-maçon ny zanaky ny fivoazana, ka raha misy fahombiazana eo amin'ny zavatra atao, tsy ny franc-maçon no tenenina fa Jehova mpamindrafo no manjaka eo amin'ny fiainany zanaky ny fivoazana. Hirahira intsika ny franc-maçon, atahoratsika ny franc-maçon, ka raha misy zavatra mitsanga amin'ny fiangonana dia zany fa aoka Jehova no homena voninahitra satria izy no mpamindrafo. Tratra ny patsa iray tsomby vava tany amin'Alehany anefa, ka nangirifiry sy nijaly, dia indro ilay vady Henry hampody azy indray ho malalany. Araka izay lazaina fa amin'ny indrafo lehibe kosa no hampodiako anao, io ilay mitia ambara eto, io ilay faneho am-pitiavana ataony ave, na ilay antsina amin'ny teny hebreo hoe Ahab. Fitiavana tsy mba mitanisa fa adisoana, fitiavana izay mamindrafo ka mamafa ny heloky rehetra ary mampody sy mania ny mandray azy amin'ny fifaliana. Izany no fitiavany ave. Koa dia indro tapitra tokoa ny fahababoana Babiloniana ary hiverina ny taniny indray ny jiosy ka ho tarindry Zerobabela. Izany hoe rehefa isika miala amin'Andriamanitra dia manafina ny tavany Jehova ary dia fahasimbana tanteraka no miandry antsika tahaka ilay fanekena izay voalaza teo. Izany no mahatonga ny fiveremberenany vava ny mpanao salamo hoe aza manafina ny tavanao amiko Jehova o, ny salamo 7:20. Ary zany koa no vavaka ataontsika ao amin'ny tsodrano aronika ka hitsofana rano hoe hanandratra ny tavany aminao ane, ka hampamirapiratra ny tavany amintsika ane ny tompo, ka hanome antsika io shalom na ny fiadanany io, dia ny faneke mpiadanany zany. Ka sady mihavana aminy isika nome ny fifaliam-po noho nylay faneke mpiadanana izay nomeny. Riavana malala ao amin'ny tompo, ino no moa no lesona atolotry zany tantara izany amiko sy aminao ankehitriny. Ireto telo ireto no mitoetra hoy ny soratra masina. Voalohany, ny sedra zay andalovana dia hevero toy ny fahababoana Babiloniana. Ny sedra zay andalovana ho atsika tsirairay ny tsy fahombiazana, ny tsy fahitana asa, ny aretina, ny fikorotanana amin'ny tokantrano, ny zavatra maro izay manelingelina atsika dia vero ho toy ny fahababoana Babiloniana satria mbola eto an-tany isika. Mangeja sy sompatra sy fialonana no hitatsika eto amin'izao tontolo zao ary ny fahoriana. Saingy mifalia fa tsy mba haharitra izany fa ho vetivety monja ary ho tonga ilay goel. Dia Jesosy izay nanavotra sy nandoa ny onitra mba hanafaka antsika ary hamafa ny ranomasosika rehetra. Faharoa, tsy mba mivadika amin'ny fanekeny ave, fa isika no matetika miala amin'izany fanekena izany ka sendra ny mangidy. Tahaka ireo zanak'Israely ireo koa ny zanaky ny fivoazana, aza miandry famaizana vao hiverina ao amin'i Jesosy, ary aza miandry kapoka vao hanaiky ny antsony. Fahatelo, toy ny fanambadiana ny fanekem-pihavanan'Andriamanitra, saingy tsy hoe faty no isarahana, fa velona isika dia ao amin'i Jesosy, maty isika ao amin'i Jesosy. Izy no mamelona sy no manome ilaina rehetra eto amin'izao fiainana izao. Ny rivotra, ny masoandro, ny orana izay tonga amin'izao fotoana izao satria tratra ny haintany isika.
Ary izy koa no mikarakara ny fiainantsika manontolo amin'ny maharay azy. Izy no garant, miantoka ny fiainantsika zanaka ny fivoazana fa aza matahotra hampitahory ny framason na ny fanompoatsampy misy eto amin'izao tontolo zao fa de zanak'Andriamanitra isika. Ny anjarako sy ny anjaranao ry havana dia ny mankasitraka ilay goely Yahwe na ny goely ny Israely sy ny goely ny zanaky ny fivoazana satria mpamindra fo izy. Azy ny fanjakana, io no fanekempiadanana amin'ny alalan'ny teny sy ny asa zay ataony amintsika araka ny faneva izay redonitsika mandritra zay isan-keritaona izao hoe ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakizay zay asainy ho tandremana voratrany eo an'Andriamanitra ry zanaka ary fanemasina zay asa hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay resy ny fitahiana. Ho amin'ny mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tatandremo mandrakariva zay asain'io tandremana.